Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Famiraba tsika rehetra rehefa malala trarity alarobia faharoambin'ny folo ny volana May ity. Ny mofinaina avy lahatra ao tsika anio dia ny romanina toko 5. Romanina toko 5 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny 5. Romanina toko 5 andiny voalohany ka hatramin'ny 5. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ko amin'izany satria efa nohamarinina tamin'ny finoana isika dia aoka isika hanana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Tamin'ny alalany koa no efa noazontsika fanatonana amin'ny finoana ho amin'izao fahasoavana itoerantsika izao, ka dia aoka isika hifaly amin'ny fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra. Ary tsy izany ihany fa aoka isika hifaly amin'ny fahoriana aza, satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana, ary ny faharetana mahatonga fahatsaram-panahy voazaha toetra, ary ny fahatsaram-panahy voazaha toetra mahatonga fanantenana, ary ny fanantenana dia tsy mampamenatra, satria ny fanahy masina izay nomena antsika no nentiny nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ho ao am-pontsika. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Rehefa andininy voalohany, ko amin'izany satria efa nohamarinina tamin'ny finoana isika, dia aoka isika hanana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Satria efa nohamarinina tamin'ny finoana isika. Teny efa tao misoratra masiny efatry ny ela ry havany tony teny tony hoe nohamarinina tamin'ny finoana. Fa io moa ry havako malala, soratra masina dia mitahiry ny tenin'Andriamanitra. Fa rehefa mamangy antsika koa Andriamanitra ka mampisy fantsiana dia soratra masina ihany ingany. Mety vakianao isan'andro soratra masina io fa tsy manaitra anao, na tsy manaitra ny fiangonana mandritra ny 50 taona, 100 taona, 1000 taona. Fa misy fotoana amangin'ny tompon'ny fiangonana amin'ny alalan'ny fanahiny dia lasa misy hevi-baovao ilay andiny-tsoratra masina izay heverinao mandeha azy io. Nandritra ny taona maro no namakin'ny fiangonana ny andiny voalohany amin'ny Romanina toko 5 ity, na koa namakin'ny Isaia toko 2:30, ny andiny 7:20, namakin'ny tenin'ny Abakoka Mpaminany, ny marina finoana novelona sy ny sisa rehetra. Fa ohatran'ny nandeha ho azy ihany, na ny mamarina kokoa dia tamin'ny fomba hafa ny mety nazahoany azy. Fa rehefa nisy fotoana namanginy izao tontolo izao ny tompo tamin'ny alalan'ny fanahy indray, dia lasa nampisy hevi-baovao azy ka nahatakarany antsoiny hoe fanamarinana amin'ny finoana. Nahaterahany no ataontsika hoe fanitsipy vavahana. Ary tamin'ny andro Martin Luther zany, tamin'izany fotoana izany dia mezan'ny olona Martin Luther. Inona ary ty ataony tolito fanamarinana amin'ny finoana hoana, raha marina amin'ny finoana olona dia midika inona ho azy zany, sy ny sisa rehetra fanenjehana azy nahazo Martin Luther. Soratra masina ndrasahany Luther eo. Fa aty aoriana dia miara-miaiky ny rehetra. Zao moa zany dia tsisy miady hevitra amin'izany intsony. Ny fiangonana izay maronisa tamin'izany, ny apangan'ny Luther ho heretika, dia efa miara-miaiky ny rehetra ankehitriny. Tsy olana intsony zany, tsy misy mametraka olana intsony amin'ny hoe fanamarinana amin'ny finoana no ny herin'ny fahasoavana amin'i Jesosy Kristy Tompo. Ny mampatsiaro tantara kely tsika amin'ny 30 Oktobra 700 eny efa any amin'ny taona 720 efa nanomboka ndinidinika momba fanamarinana ny finoana. Fa aty amin'ny taona 700 zany farana mihitsy ny tontolo faharoapolo, dia 30 Oktobra no nanao soni tao tany Augsbourg
ny solitenan'ny fiangonana katolika romana Edouard Cassidy, monseigneur Edouard Cassidy sy ny filohan'ny fédération mondiale luthérienne Christian Krause raha tsy diso dia nanao sonia an'io fanarahana io hoe manomboka izao dia tsika rehetrarehetra dia ny protestanta dia sy ny katolika dia manaiky an'io fanamarinana amin'ny finoana io ka zay rehetra mitory ny fanamarinana amin'ny finoana na ao anatin'ny katolika na ao anatin'ny protestanta dia tsy heretika izy akory. Ny fiangonana méthodiste, ny fiangonana katolika romana, ny fiangonana lutheranina tany Séoul tamin'ny 20 jolay 2024 dia mbola nanamafy nisy io ihany tany Séoul indray tany tany Corée du Sud, tany Corée Atsimo ny taona 7 ny taona 7 raha tsy diso volana jolay koa izy io 10 jolay dia tany Wittenberg dia nanarika teo indray ny fiangonana réformé rehetra, teo ny fiangonana katolika romana, teo ny lutheranina, teo ny méthodiste dia nanao sonia koa an'io nanamafy an'io fanarahana ara-potom-ponoana lehibe io ny hoe ny kristianina rehetra ato anatin'ny fiangonana réformé, ny katolika romana, ny méthodiste, ny lutheranina dia miara-manaiky fa ny fanamarinana ny finoana dia sotoavina na fotom-pinoana hijoroan'ny fiangonana ao anatin'ny finoana ny fahasoavan'i Kristy. Ny anglikanina moa dia nanaraka an'io taty aoriana aty amin'ny 1 oktobra 7 sy 20 fotoana nankalazana ahatsiarovana ny 500 taona ny fantsipivavahana dia nanao sonian'io koa nanaiky an'io ny archevêque de Canterbury. Hotsika manao hoe zava-dehibe tony anditsoatra masony tony tenin'ny Paoly manao hoe fanoa marinina tamin'ny finoana isika dia lasa niteraka totsika hoe tonga fanekemponoana ny fiangonana kristianina mihitsy eran-tany izany teny izany hoe fanoa marinina tamin'ny finoana isika fa ny tohinde zao fanoa marinina tamin'ny finoana isika ka dia vita fihavanana amin'Andriamanitra. Lay boky lehibe zay natao sonia zany lay tahirin-kevitra zay natao sonia dia ny teny fampidirana eo anatiny izy io dia misy teny fampidirana ambony eo dia ny hoe izay rehetra dia manaiky fa novonjena ny olona no ny herin'ny fahasoavan'i Kristy na no ny fahasoavan'Andriamanitra no ny fahasoavan'i Kristy no nahavovonjy ny olona miankina amin'izany fahasoavana zany ny famonjena ny olona zany hoe novonjena tamin'ny alalan'ny fahasoavana ny olona. Tiavako malala fotom-pinoana zany no resahan'i Paoly amin'ny tity romana toko 5 ity. Mety mamperitreritra am-pimana hoe dia ahoana ary raha no marinina tamin'ny finoantsika dia manina dia ahoana tiana ny akony. Raha itsika mantsy zao somary avy aty aoriana ny mandeha, tsika zany manjary mihatsoromena ohatra filaza zany hoe avy aty aoriana tsika zao ny mandeha dia mety tsy ho azontsika tsara ny dikany hoe fanamarinana amin'ny finoana angamba andeha angamba aiko fa raha ho an'ireo olona tahaka andry Paoly izay natahaka andry Luther natahaka andry Calvin zay mivolavolana anatin'ny fiangonana katolika ohatra na nivolavolana anatin'ny fiangonana moyen âge izay nitarazon'ny antiquité zay manazava fa ny fiezahan'ny olona lay fiaretan'ny olona ara-nofo ara-bata na ara-tsaina no mahavovonjy dia atakatra tsara izy raha nandalo zany dikany zany tsika ara-panahy dia ho azontsika tsara ny lanjany hoe fanamarinana amin'ny finoana. Tsy zava-dehibe akory ny andalovantsika an'izany fa ny zava-dehibe dia ny ahatakarantsika kosa fa itsika vanim-potoana ankehitriny dia tian'Andriamanitra ny amin'i Jesosy Kristy Tompo ka efa no hamarinina isika no ny amin'ny finoana. Ny ijerentsika azy dia amin'ny fomba tsotra. Raha ohatra ka misy olona meloka ka entinao amin'ny tribonaly izy dia raha entinao amin'ny tribonaly izy dia mijoro eo amin'ny tribonaly dia ambara daholo ny zavatra rehetra izay nataony. Ianao dia nangalatra,
ianao a de zao de ambaro zany la eloka rehetra nataony dia rehefa ambaro io eloka rehetra ataon'io dia misy didi-pitsarana mivoaka didi-pitsarana de manao hoe ianao dia meloka manao sazy ohatr' zao na tranomaizina na tsy fantatro de zao alaisakatsaina tahak'izay ny mpino rehefa noamarinina amin'ny fola de zao zany manjary manao hoe tsy hoe akory no dinatsita lay sazy tsy zay tsy hoe nanota lay olona de tsy nisy sazy ka fa izao rehefa nivoaka le didi-pitsarana de izao meloka lay olona fa nisy kosa nandray izay eloka izay namafa izay eloka izay tamin'ny alalan'ny rano de Jesosy Kristy tompo Jesosy zany efa mitondra la eloka tsy hoe tsy nisy le valikeloka ka hoe raha izay dia manjary tsiniavina ny fanajana ny sitrapon'Andriamanitra de sarota rehefa nyteny hoe tsy mahazo mangalatra ianao de tsy mangalatra ianao zany ary raha nangalatra ianao de diso ianao fa tsy hoe no amariny ianao na de nangalatra zao nge efa tsy maninona intsony le mangalatra efa tsy zay ka fa zao le eloka teo foana nge fa nisy kosa nitondra la eloka zay le hoe no amarinina zany hoe noentin'i Jesosy la efa nivoaka le didi-pitsarana de Jesosy no niaran'iny Jesosy no nitondra an'iny ary dia afaka ilay mpanota midikany hoe no amarinina tamin'ny finoana zany de tsy midika manao hoe tsy nanota lay olona tsia fa nanota lay olona niatra ny fahatezeran'Andriamanitra niatra ny sazy rehetra niatra zany rehetra zany satria nisy lay lalàna tsy rehefa tonga Jesosy de foana na lalàna tsy zay ho Jesosy fa nisy foana ny lalàna ary mbola isy foana io mandrakizay Andriamanitra tsy miova hevitra hoe tena mba diso kely koa namehany iny didy folo izy sanatria fa tokony tsy miheko an'izany ny olona de avitra izy tsy zany ka fa efa namen'Andriamanitra ny didy folo hajaina tsy miova zay Andriamanitra sy anio sapitso ary mandrakizay fa izy zao Jesosy kosa nataon'Andriamanitra ho famonjenantsika tamin'ny fahatezerany zay hoe no amarinina tamin'ny finoana isika raha tsy no amarinina tamin'ny finoana isika zany de izao niara ny fahatezeran'Andriamanitra isika ampifahavaro sanatria misy antsana mampisaraka atsika amin'Andriamanitra dia eo ary no nazava vaovao be amin'ity teny ity hoe no amarinina tamin'ny finoana nge isika lay finoanan'i Jesosy zany mahamarina atsika amin'izay fotoan'izay ilay finoana eo dia fandraisana ilay famelan-keloka nataon'i Jesosy ndray maka atao amin'ny hazo fijaliana eritrereto hoe miatrika eo amin'ny tribonaly ny olona anankiray dia tonga eo ny fanameloana azy mivoaka mikapoka an'le marito keliny iny tsara ohatra na manambala tsy fantatro ny didi-pitsarana dia avoaka ny didi-pitsarana dia meloka lay olona Jesosy kosa tonga vanina misy olona misolo azy tanteraka io ny otany rehetra ny sarza rehetra tokony to atraminy de zao efa voaloha efa vita afaka izy rehefa namagnina ny finoana raha amin'izay sarza zay no andraisana azy de zao fanekenao handray ilay fampitsorakeloka natao anao ianao zany tsy miteny manao hoe za mbola hitondra ihany ka za tsy mila zany fa ny dikany teny hoe mino lay famelan-keloka ianao de ekenao lay fanavotana nataon'i Kristy tao amin'ny hazo fijaliana inona zany no mahatonga anao marina ka tsy meloka eo anatrehan'Andriamanitra de izao ny fanekenao hoe Jesosy matoay ianao lay famelan-keloka teo amin'ny hazo fijaliana iny dia natokana ho ahiny mety tsy ho azon'ny mpino na tsy azon'ny olona de nateraky ny fahatezeran'Andriamanitra
rehefa tsy azon'ny olona ny ateraky ny fahatezeran'andriamanitra dia tsy azon'ny olona ny lanja ny famelan-keloka ary rehefa tsy azon'ny olona ny lanja ny famelan-keloka dia tsy azony dikany hoe fanamarinana amin'ny finoana. Na inona lazaina raha dia izao ny fahatezeran'andriamanitra vokatry ny fahotan'ny olona dia miteraka fahasimbam-piainana ho azy. Andriamanitra eritrereto hoe nasainy hoe Andriamanitra nahary tongotra aman-tanana anao. Raha ohatra ka ataovy hoe ordinateur dia ny programan'Andriamanitra na io ordinateur io ny logiciel natao anatin'io dia ianao nanao azy ary ny programmena hanao zavatra tsara. Ianao raha noharian'Andriamanitra dia izao Andriamanitra zany na nametraka ny zavatra rehetra ao anatin'ny vatanao, fomba fisainanao, ny zavatra rehetra dia Andriamanitra nametraka an'izay. Dia alay fisaretsaina hoe mikorotana izay amin'ny azahoana ho azy. Ataovy ohatra hoe raha nay telefony io rake dia misy olona miteny hoe mibug maninona azy misy virus dia hitanao ny fahasorenana. Rehefa ohatra ka hoe fa maninona koa ary ty telefony ty no mibug ela be eo ihany tsy mihodina, fa maninona ary teo anaty ordinateur ty tsy mety tsony, misy virus izy ty tsy mety mamaky ninina tsony, tsy fantatra zavatra kely ohatr'izany dia mahasorenanao. Fa mihoatra lavitra noho izany ny aky ny fahotana tao anatin'ny olombelona. Nodsoa ny fahotana daholo zany raha izay nazahoana ho azy ny logiciel tao anatin'ny tenantsika olombelona. Raha ny zavatra madio dia ataontsika maloto, zavatra tsara ataontsika ratsy, zavatra ratsy lazaintsika fa tsara. Zany hoe vokatry ny fahotana dia simba tanteraka mihitsy ny fomba fisainantsika. Zany tsy mila économiste zany na psychologue ny jereo zany, fa jerentsika fotsiny fiarahamonina dia jereo amin'ny fiainanao fa ny fahotana dia tsy nanao afa-tsy manimba ny programan'Andriamanitra amin'ny vatanao sy fiainanao io, tsy manao afa-tsy manimba izy. Dia inona ny faran'ilay zavatra ohatran'izany raha ataovy hoe ny ordinateur anao efa tototry ny virus leo be anao tsisy antivirus tso mahavita azy na tsy fantatro, ny farany dia arianao izy. Zay ny faran'ilay fahatezeran'Andriamanitra. Ohatr'izany amin'ny olona mpanotra hoe tsy atao inona tsony ary hoe Andriamanitra, tsy azo irahana tsony fa dia tsy azo ampanaovina ninina tsony fa mpanimba. Dia izao nefa rehefa malala eo ny diran'i Jesoa, niditry Jesoa ataovy antivirus raha ohatra ka izay nazahoanao azy, niditra tao anatin'ilay fiainan'ny olombelona dia nanimba sy nanongotra ilay fahotana tao dia nanome aina vaovao indray ilay olombelona izy. Hotsika manao hoe tokony ho takatry ny mpino tsara ary takatry ny olombelona tsara fa ny fahatezeran'Andriamanitra sy ny vokatry ny fahotana dia nanimba ny olona. Rehefa takatrintsika izay hoe ao amin'ny fiainantsika manao hoe tena nanota eo amin'ny ny fiafaran'ny fiainan'ny mpanota, ny fiafaran'ny fiainan'ny olona lavitra n'Andriamanitra dia tsisy afa-tsy fahampotehana, tsisy fiadanana. Io tenen'ny Soatra Masina, tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy zany. Impiry moa Davida zany teny an'izany. Impiry tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy zany. Ny fahotana tsy mitondra fiadanana zany fa mitondra korotana, satria ny zavatra nataon'Andriamanitra ao anatin'ny olombelona dia fiadanana, dia mipotehana ilay fahotana dia mikorotana daholo amin'ny fiainan'ny olombelona sy ny zava-boary. Rehefa takatry ny olombelona azy, takatritsika tsara, fa ny fahotana dia nanimba ary ny fahotana dia noentin'i Jesoa teo amin'ny hazo fijaliana, ny takaliny, ny ainy no nasolony an'izany mba hamonjenantsika. Dia tsika manao hoe rehefa takatritsika tsara ray dia takatritsika tsara ny lanja ny famelan-keloka. Ny famelan-keloka zany dia izao ny faneken'Andriamanitra naniraka ny zanany, nanaisotra ilay fahotana ty anatintsika ka dia izao lasa olom-baovao sika. Ny finoana dia ny fandraisana izay famelan-keloka izay. Finoana fa maty antsika Jesoa, finoana fa zanak'Andriamanitra Jesoa, finoana fa mpamela heloka Andriamanitra. Raha vako malala efa no hamarinina tamin'ny finoana ianao. Zany hoe ianao ve mino fa Jesoa ny tompo sy mpamonjy ianao? Dia hoy ianao mamaly manao hoe mino aho.
dia no marinina tamin'ny finoana ianao zany. La eloka rehetra nataonao dia navelan'ny tompo, satria efa noentin'ny tompo teo amin'ny hazo fijaliana ilay eloka iny. dia zao tsy eo aminao tsony iny eloka iny. dia zay mahatonga amin'ny Paoly eto mitema hoe dia vita fihavanana amin'Andriamanitra nge zany tsika. Manahoana moa ny olona vita fihavanana amin'Andriamanitra? Ny ahitanao an'izany dia alohan'ny Genesisy 3. Ny olona vita fihavanana amin'Andriamanitra dia zao any amin'ny Genesisy 3. 2. Olona mifanerasera amin'Andriamanitra, olona na ny zavaboary iainany aza, zavaboary tsy mifanohitra amin'ny fiainany, ny manodidina azy tsy misy fifanoherana manakorotana ny fiainany, misy lamina mampiady fonenan'Andriamanitra mihitsy arangeo ny boky Genesisy no zany dia izao le afaka malala. Hoy Paoly eto manao hoe efa vita fihavanana tamin'Andriamanitra nge ianao hoe no ny amin'ny Jesosy, no ny amin'ny Jesosy dia vita fihavanana amin'Andriamanitra ianao. Somary lalina zany fampianara-pinoana tenenin'ny Paoly zany, ary matoa 500 taona teoriana aza vao vita sonisy ny eken'ny rehetra dia tsy zavatra mora ny nanaiky azy. Fanamarinana finoana 500 taona teoriana vao ny eken'ny zao tontolo zao mpino rehetra. Lalina be zany ilay fampianarana, manova be zany ilay fampianarana. dia andeha ara-pahery anao na lafin-javatra roa na telo amin'izany hoe fanamarinana amin'ny finoana noho ny amin'ny fahasoavan'i Kristy tompo zany. dia izao ny voalohany indrindra, ny fanamarinana amin'ny fomba finoana tao amin'i Jesosy Kristy tompo dia nahatonga anao ho zanak'Andriamanitra, nahatonga anao ho zanak'Andriamanitra. Zanak'Andriamanitra ianao noho ny amin'ny finoanan'i Kristy Jesosy. dia fantatrao ve ny adidina zany antsoina hoe ray zany amin'ny antsoina hoe zanaka? Enao mpanota aza mahafantatra ny dikany antsoina hoe zanaka sy zafikely sy ankohonana maika fa Andriamanitra. No amarinina tamin'ny finoana ianao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo dia tonga zanak'Andriamanitra. dia fantatrao ny andraikitry ny ray amin'ny zanaka dia ohatr'izay ny andraikitr'Andriamanitra aminao. Raha kely indrindra ny fahantakaranao azy, mampianatra, mamelona, mitaiza, manamatra, zany rehetra any dia andraikitra, dia minofa ataon'Andriamanitra aminao zany. Zay nge tenenin'ny Paoly amin'ny Romanina 5 hoe noho ny amin'ny Kristy no ahafahantsika miantso an'Andriamanitra hoe Aba, ray eo. Zanak'Andriamanitra, ny fanamarinana amin'ny finoana zany dia efa nahatonga antsika niavana tamin'Andriamanitra, ary mpiavana amin'Andriamanitra tsika ka afaka miantso azy hoe raina ihany an-danitra ho amasinina ny eny anananao. Fa ny faharoa dia izao amin'ny lafiny ara-panahy kokoa, rehefa anao marinina tamin'ny finoana tamin'an'i Jesosy Kristy tompo dia tonga zanak'Andriamanitra, dia ina koa ny filazany azy? Lasa mpiray lova amin'i Kristy, mpiray lova amin'i Kristy. Paoly dia efa nanazavana io manao hoe antsy ny zanaka miaro an'ny ray aman-dreny fa ny ray aman-dreny miaro an'ny zanaka. dia io ny tenenin'ny Paoly manao hoe mpiray lova amin'i Kristy itsika. Inona moa ny lovan'i Kristy? Ny fiainana mandrakizay, miara-manjaka amin'i Kristy isika, satria mpiray tampo amin'i Jesosy, zokinao angezan'i Jesosy, rahalanao izy, anadalanao izy, mpiray tampo amin'i Jesosy ngezany ianao. Enao zay mpanota, isika zay fahavalon'Andriamanitra noho ny fahotana, dia no amarin'Andriamanitra satria nino ny Jesosy tompo sy mpamonjy isika nandray ilay famelan-keloka tamin'ny finoana sy tamin'ny fahatokina, dia mpiray lova amin'i Jesosy. dia io no ahafahantsika mihira n'ilay hira fa 540 sy 500 manao hoe tsara lova Jesosy ny mpanota voavitrao, fa fonenana sy ho amboarinao ao any efanao ny teninao.
rehefa miala ety zany isika ry avako malala ety tsika zanak'Andriamanitra etoan'Andriamanitra rovan'Andriamanitra omen'Andriamanitra Jesosy ny teny manao hoe tananao mijery voromanidina fa tsy mamafina mijinjy reny ka ianao ny tsy omena ianao omena ianao tsy omena zay sazy ianao zanaka ianao kotsokarakaraina zanaka ianao de tiany ianao fa rehefa miala ity koa ianao manana ho mandrakizay zay vatanina prailova amin'ny Kristy hamboatra fitoerana ho anareo ndikan'izany ny fanamarinana amin'ny finoana dia mahatonga ny fiainantsika ankehitriny ho azo antoka sy ny fiainana ho avy ho azo antoka dia inona ny mampananao fa ny fahatelo farany dia ity avako malala io teneniny Paoly io ny fanamarinana amin'ny finoana dia midika fandraisana ny fanahy masina amin'ny alalan'ilay finoana sy ny herin'ny fahasoavan'i Kristy dia asian'Andriamanitra tompo-kase ho ny filazan'ny tompo azy Paoly manazava azy moa ny zanak'Andriamanitra dia tarihiny fanahy masin'Andriamanitra izay toeran'ny fanahin'Andriamanitra no itoeran'ny fahafahana ny fanahin'ny zanaka dia mitoetra ao anatinareo zany hoe ny fanahy dia fanamarinana fa zanak'Andriamanitra ianareo misy tompo-kase zany misy tompo-kase ao amintsika izay iavahantsika amin'ny zanaka izao tontolo izao dia ny fanahy masin'Andriamanitra ny fanahy masin'Andriamanitra mitompo-kase atompontsika ary tsy fantatra izao tontolo izao isika fa fantatr'Andriamanitra ary zany fanahy masina zany tsy tanan'olombelona mamafa an'izany satria ny tanan'ny Kristy no mahatao azy fijaliana nahatonga zany tompo-kase ao amin'ny fiainantsika zany dia ny fanahy masin'Andriamanitra noho ny fanamarinana amin'ny finoana dia tonga manana fanahin'Andriamanitra itoeran'ny fanahin'Andriamanitra isika dia fantatrao zany itoeran'ny fanahin'Andriamanitra zany ny zanaka arovana karakaraina veloma tahina ampianarana sy ny sisa rehetra ampanantenaina lova rehefa ratitra miala ety fa ny fanahy masina dia izao ho ampiasaina ianao ka tsy hoe zanaka ka atao matavy be fotsiny sanatria dia ao anao zanaka dia karakaraina ianao dia atavezina ianao dia atao matavy tsara mihitsy tsy ohatr'izay fotsiny zanaka fa ho ampiasaina zay ny dikany hoe omen'Andriamanitra antsika ny fanahiny ahafahany mampiasa atsika eto anivon'izao tontolo izao ahafahany maniraka atsika ahafahany mampanao zavatra atsika ahafahany mampijoro vavolombelona atsika ny fanahy masina ny fanahy masina ny mampatsiaro atsika fa zanak'Andriamanitra isika ny fanahy masina mampatsiaro atsika ny famonjenana ataon'ny Kristy to amin'ny azo fijaliana dia afaka malalo efa no hamarinina tamin'ny finoana ianao aiza ny olana mampisalasala atsika olana voalohany to mpamanganana dia izao no ny toetsaina kartésiana ny toetsaina ny volavolain'ny logika ny Aristote tsika no ny toetsaina ny volavoloan'ny économiste maro zay mety olalovantsika ry Marx avesa iza dia matsiaro mandrakarivotsika manao hoe tsisy zavatra maimaim-pony zany satria zany ny kapitalisme zay hoe tsisy zavatra maimaim-pony zany aiza ambony misy maimaim-pony zany avako malalo maimaim-pona ny namonjenanao ao aminao ny zavatra rehetra no tsy maintsy vidiny fa ao amin'Andriamanitra maimaim-pona taona Andriamanitra nge itsika olombelona nge nampandony zavatra rehetra ny olombelona fa Andriamanitra nge name maimaim-pona ndrivotra mimeny anao zao rehefa misy olona maratra raha fitatiavana oxygène fa nararotan'ny olona firetsy oxygène ary ny oxygène nomen'Andriamanitra loatra ny fitapitrisa taona io atmosfera reo ngamba ny azon'ny olombelona mbola namidina io rano madio tokony amiditsika ny rano madio amiditsika ohatrinona ny litatra tokony men'Andriamanitra maimaim-pona ary ka na dia ny famonjen'Andriamanitra maimaim-pona raha dia tseketsika ho misy maimaim-pona afako malalo no hamarinina tamin'ny finoana ianao maimaim-pona zany ny olana dia izao tsy tia zavatra maimaim-pona an'Andriamanitra itsika dia maivantsika zany tsisy mahatakalo ny rany Kristy to amin'ny azo fijaliana ny andrasan'ny tompo aminao dia ny fandraisana le famelan-kelo finoana hoe tompo ianao le matoa zay ny olana tsy mety mandray le famonjena isika fa ny faharoa zay olana faharoa dia izao ampisalasalan'ilay ratsy mandrakariva isika
ampisalasala n'ilay ratsy satria fantatr'ilay ratsy fa tsara efa no hamarinina tamin'ny finoana ianao satria eto amin'izao tontolo izao ianao dia mbola eto ilay ratsy be deabe ny mbola fanahy eto amin'ity zao tontolo izao ty hoy jaona manao hoe zaho toetra ny fanahy fa be deabe ny fanahy eto amin'izao tontolo izao hoy jaona fa tsara ny ampitiny zao jaona be deabe ny fanahy eto izy ary ny fanahy eto tsy voatery ho fanahy mampitodika anao amin'Andriamanitra izay fahasoavan'ny tompo fa misy fanahy isan-karazany mety misy mampiarana ao amin'ny finoana azy dia izao misy fanahy ratsy eny amin'ny rivotra mampisalasala anao ianao ve dia tian'Andriamanitra ianao ve dia tsara ianao ve dia voavela eloka be ianao iny ve dia navelan'Andriamanitra sy ny sisa zay ny olana zany dia izao tsy eketsika ny fanomezana mamaim-poana nomen'Andriamanitra ary ny faharoa dia izao ny feo an'izao tontolo izao no enotsika fa tsy ny feon'Andriamanitra afako malala efa no hamarinina tamin'ny finoana ianao mino fa voavela eloka ary raiso ny fanahy masina aza miaino ny fanahiny izao tontolo izao fa ny tenin'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy tompiany ianao fa efa no hamarinina tamin'ny fanahy masina tamin'ny rany Kristy ianao efa no hamarinina tamin'ny finoana dia mandehana mamoasa ny vomiendriky ny fibebahana ivavaka isika tompo misaotra anao zahay noho ny famelan-keloka natolotra ao anay tamin'ny alalan'i Jesosy zanakao tsy asan'olombelona na ny fiezahanay na ny fahatsaranay no hanamarinana anay fa efa vokatry ny asan'ny fanahinao ny fahatsarana ty anatinay fa maimaimpona tamin'ny alalan'ny ran'i Jesosy ny fanamarinana anay dia ilay Jesosy zanakao maty tao amin'ny hazo fijaliana tompo esory ny avinavim-panahinay esory ny ampiponay mihevitra ny tenanay ho tsara tsy mila anao Andriamanitra esory ny fahazaran-dratsinay manamarina ny tenanay ary iverinay fa ny fahamarinana ara-moraly ny fahamarinanao esory ny avinavim-panahinay mihevitra ny tenanay ho tsara sy mendrika noho ny hafa aza fa ataovy midododo amin'ny hazo fijalianao zahay mahatsiaro fampanota efa no hamarinina tamin'ny finoana izay tompo dia aoka ho zanaka manoanao zanaka karakarainao zanaka tehirizinao efa no hamarinina tamin'ny finoanan'i Jesosy zanakao zay tompo dia ataovy tsaronay fa manana lova piray lova amin'i Jesosy zanakao zahay efa no hamarinina tamin'ny finoana izay dia lapany fanahinao masina tempolo ny fanahinao masina fonena ny fanahinao masina masy-piainana masy-toetra masy-teny tompo aoka ho marina aminay ny teninao fa raha ny zanakao sy ny asan'ny tananao adidinao ihany dia amin'izao vanim-potoana ankehitriny izao tehirizo zahay ahatsiaro ny famelan-keloka anao tolotra izany ary ho sambatra ny fanarahana anao amin'ny fiainana isan'andro saotra Jesosy fa afaka manava fanoratena isan'andro zahay misaotra noho ny amin'ny fahasoavanao amin'ny an'i Jesosy Kristy tompo ary no ametrahanay ny isan'andronay amen.